Kilalao kosa no nozaraina ho an'ireo ankizy tetsy amin'ny boriboritany faefatra izao moa ny totosa teo ny fiarah-miasa niaraka tamin'ny fikambanana Vohitsara. Ankizy manodidina ny 2,000 ao amin'ny boriboritany faefatra no nozarain'ny fikambanana Vohitsara iray kilalao noho ny fahatongavan'ny fetim-pirenena sy noho ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy ihany koa. Ho fanamariana ny firaisan-kina amin'ny mpiray tanindrazana ihany koa izao asa soa ny toto-tsain'ny fikambanana izao izay natao omaly tetsy amin'ny EPP Antanimbarinandriana. Ny tena tanjona voalohany indrindra moa izany dia satria zahay te handolo-tanana ny vahoaka Antananarivo miarabelona aminay satria ny mpikambana tsirairay ao anatin'ny Vohitsara iray dia mponina eto Antananarivo daholo dia izahay ireo zany manana an'izay tanjona izay hoe manolo-tanana ny mpiarabelona aminay sady manasoa ny tanàna Antananarivo satria io moa zany misehatra mba hitanay kelikely zakanay aloha dia io no ataonay. Ireo ankizy ireo zany zao dia ankizy avy amin'ny fokontany anankiefatra amin'ny boriboritany faefatra satria izahay dia mitety arrondissement sy mitety fokontany dia ny zavatra nozarainay an'zareo ireo dia kilalao satria volan'ny ankizy an'ity volana Jiona ity sady fankalazana ny fetim-pirenena. Jivofetra misehatra ny asa soa ny andraikitry ny fikambanana Vohitsara iray fa manantanteraka tetikasa mandinika ho an'ny fiarahamonina ihany koa ary isan'izany ny fanamboarana sy fanavaozana foto-drafitr'asa eo ihany koa ny tetikasa fampandrosoana maro samihafa. Ankoatran'ny asa sosialy dia misahana ny lafiny ara-kolontsaina, ara-panatanjahantena ary ara-panabeazana ihany koa ny fikambanana Vohitsara iray.